volontaire mihoatra an'izay fa za tsy fihavanana olo mpihavanana ary misy solidarité gouvernementale ary tsy ho hitanareo ivona amin'izay zavatra izay mihitsy anjaran'olona mijery fa miasako dia tsy maintsy ataoko ary andromanalina manao anazy aretserevanareo fa ohatrany nafaly ny zavatra vita jereo tsy tetezana tapaka tsy zao eo ateo nisy tetezana anankefatra tapaka dia ny morondavana zao misy anankiray tapaka kanefa efa misy orinasa mandeha miasa any dia manaraka zany RN2 efa misy lavaka be dia be efa voatapona ny RN6 RN7 mila sina tosika mafy dia mafy satria tena anaty fahasahiranana be dia anomboka koa miasa amin'ny RN6 RN7 zoena misy anankiray amin'ilay orinasa ao ambony ao anao ny RN6 dia nilaza izy afaka herinandro izy mandefa olona io nazahoana vola mitentina eo 6 millions d'euros eo nameny banque mondiale dia anatin'izany ihany koa revo-patany rehetra dia anao lalantsika ary io sy financement avy amin'ny fianakaviam-be resapirenena fa avy amintsika ihany efa misy vita zao andeha atao inauguration any Toamasina dia tokoa zany misy ambany koa Antananarivo efa misy manomboka koa fianarantso betsaka ny asantsika tsy maintsy atao ataontsika haingana ary ataontsika tsara. Antony manokana ve zany le hoe tsy fandraisanao fitenenana maly? Nisy antony manokana fandaminana manokana ve zany le tsy fandraisanao fitenenana maly sa nefa ianao no ministre ny travaux publics? Tsy mampaninona filompionena efa nandray fitenenana amiko zay dia efa zava-dehibe na dia tsy miteny aho miambony tsy mampaninona hitanareo za tonga eo io dia teniko farany dia misy route nationale zay grenier Arry zany hoe tena any zany tena amokarantsika vary reny route nationale reny lasa ohatrany ambany zavatra dia lasa programme an'ilay zany tsy programme amin'ny titony anatin'izany Ambatondrazaka zany hoe Fodiala Marvoy 98 km izy io eo amin'ny 100 millions de dollars ny vola ilaina anatin'izany any Marvoy lalana makany Marvoy anatin'izany RN32 mandeha ny Mantsara vola be dolo ny ilaina fa azadino fa hany be vary dia hitako hoe mba ahafahantsika manantena fa hidina ny vidim-bary mba ahafahantsika manantena fa hamokatra vary be dia be ny mpamboly malagasy dia ho zako hoe anisany anaovantsika fivoriana manokana amin'ny mpamatsy vola fa ho antsonona reo manao fivoriana manokana zahay dia hitaky ny fampainganin-dara amin'ny fanaovana ny lalana satria raha voahenonao ny mpamatsy vola mety any amin'ny 2016 zany vao misy lalana manomboka ny lalana sasany voateliko teo mety any amin'ny 2017 ela loatra zany toko vahoaka malagasy dia mila zavatra aingana fa efa leo izy mijany vahoaka malagasy noho ny ady politika milamintsika zao filoham-pirenena tiako be ny kabariny ary misaotra anazy nanome an'ity asa ty mba ahafahako tondra ny anjara biriky ho an'ny fampandrosoa Madagasikara.